Rovana Antananarivo averina amin'ny laona ny famampidoza. Fetim-pirenena tsy tokony hisafiny andian-tafiky ny sony Andry Rajoelina ho ny RMDM. Mpikojakoja lalana tsy mbola voalohan'ny fanjakana ny karamany. Amin'ny kafaliana trano itsidiako ny tokantrano amin'ny fitakarivan'ny talata fa 20 ny volana jona ny taona 2024 ity. Manolotra ny arabary tomkilasy tomkivavy manasana anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Isantarantsika ny fampalalam-baovao ary amin'ny ity hariva ity mba tsy ho ambany ziogany vahiny intsony ary mba tsy ho vahiny malagasy na malagasy vahiny intsony no anapaka eto amin'ny firenena. Dia anangana cellule de crise ny CSS, mpikaroka mpampianatra mpikaroka ary amoaka tsoa-kevitra lehibe ampandrosoana ny firenena. Ny votra izany taorian'ny fivoriam-bena ataon'izy ireo teny Ankatso. Fanadihadiany Njavandre Mahefa sy Tahiriny Aina. Miaina tanteraka ao anatin'ny krizy lalina ny firenena ankehitriny hoy ny sendika ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny CSS androany. Maro ny savorovory politika ary tsapa fa manao tohivakana ny tsy fanjariana maro lafo miseho eto amin'ny firenena. Antony lehibe mahatonga izany ny fanitsakitsahana marobe ny lalam-panorenana eto amin'ny firenena sy ny tsy fananany Madagasikara fahaleovantena tena izy. Amin'ny manoloana izany dia anangana cellule de crise ny CSS ivoromaika hakaisy ny tsoan-kevitra lehibe ho avoakan'izy ireo ao arian'izay. Ny hevitra izay ho avoaka ny CSS amin'ny alalan'ilay cellule de crise dia ny fehin-kevitra ahafahana mandinika ny fampandrosoana ny firenena mba tsy ho eo ambany ziogany vahiny intsony sy mba tsy ny vahiny malagasy na malagasy vahiny no hanapaka eto amin'ity tany sy ny firenentsika ity manomboka izao. Mikasika ny fitakinana nataon'izy ireo dia miandry valo mandra-pahatonga ny 30 jona izao izy ireo ka ao arian'izay no andray fanapahakevitra lehibe. Misy maro karazana izy ireo, ao ny fandoavana, ny vacation, ny ora fanampiny, ny indemnité de recherche et d'investigation ho an'ny taona 2024 sy 2024 ary 2024 mitaky ihany koa ny famoahany ny fitondram-panjakana ny tetiandro fandoavany an'ilay trosabe vokatry ny fampiarana ny 3 décret ary anisan'izany ny fiandrasana anireo volavolana didy mpanjakana misy 5 izay andrasana fatratra ampidirina eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta. Tsy ny fitanisana ny dingana nataon'ny mpitondra fanjakana akory no andrasan'ny CSS fa vokatra azo tsapahin-tanana azo raisana. Mitaky ny amoahana tsy misy atakandro ireo mpitarika sendika misy 2 eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana anaty-asa izay nosamborin'ny mpitandro filaminana ho malainko ny CSS. Ny pejy ny fampianarana izay hatrany ary dia nizotra tamin'ny mpilaminana aloha izany fanadina-mpanjakana CEPE tamin'ny tianio ity ho an'ny teto amin'ny farim-piadidy mpampianarana Antananarivo renivohitra. 300 mahery no tsy tonga niatrika izany ho an'ny androany noho ny antony tsy fantatra. Anomboka rahampitso ny fitsarana ny antota-taratasy mpanadinana ka vinavinaina ho vita ao anatin'ny 4 hatramin'ny 10 andro. Any miaratiana Mathieu Pressy. 20 faingo 520 isanjato ny tapavitry any mpiadiny niatrika ny fanadinam-panjakana CEPE teto Antananarivo renivohitra androany. Mpiadina 7 sy 7 alina tamin'ireo 520 sy 7 sy alina ny soratra anarana no niatrika izany. Nisy 570 sy tonga izay manome ny 2 isanjato. Nizotra raka ny tokony ho izy ny fanadinana nanomboka tamin'ny 7 maraina ary ny farana tamin'ny 4 fitantainana fifaliana ny tasoratra teny amin'ny tavan'ny ireo mpiadina vao vita ny fanadinana. Saika vita tany ampianarana avokoa ny laza adiny na izany na tsy izany anefa samy nanana ny nanahirana azy ny tsiraray. Tsara aloha le izy sady mahafinaritra be rehefa mpianatra. Dia le français sarotsaratra amiko. Dia sakizay tsara daholo. Afaka ny tanjona problème fotsiny somary sarotraritra kely. Ny problème sarotra. Ny problème ny sarotra indrindra. Andro miavaka ny androany ho an'ireo ray aman-dreny
tsy nataony andalo fotsiny izany fa miavaka amin'ny andavanandro mihitsy indrindra ny ara-tsakafo anohanana ara-tsaina sy ara-batana ny sombinaina na eo azany fahasahiranana mafoany iray aman-dreny na afitanadingana tahaka izao karariny raha omena ny mendrika azy ny ankizy afomafy ihany moa zany fa dia efa tonga izy fa miandro vokatra fotsiny sisa izy ihany no mahita anazy tao zavatra ny avaka kely midongodongo kely izy any anaty iny tiako dia vidiana dia tiany anaty tingo te vidiana dady basa kely teo an-tanana ny namboariny mba natao tsaratsara ny sakafo tsy mihoatry ny isan'andro tsy ohatry ny isan'andro ny asa zay dia efa lasa nankaty indray mitsena anazy mamany tamin'ny maraina nanatitra izany hoe le asa aloha zany ny asa dia efa tapaka mihitsy aloha atrehana mihitsy aloha le zaza amin'le fanadinana taony satria zava-dehibe aminazy zay zao fotoana tena enjakenjana ny fiainana tatao anatin'ny tsaiko 5 taona zay enjakenjana mihitsy fa tsy maintsy miatrika tsy maintsy atrehana foana le izy sy amin'ny mahazazana azy moa eo ny kilalao ny varomarina kely eny fa vita ihany izy aloha zany amin'ny lafiny ray azo misy fanantenana tantaniana mihitsy izy zany hoe inona ny sakafo tianao dia izay tiany mihitsy ny natao aloha namena fahafapo mihitsy izy androany ho an'ny tetỳ amin'ny fitoeram-panadinana CEG mpanimbarinandrina ny lamina ny fizotry ny fanadinana nateo azan'indro kely nisy ireo nanadino ny taratasy fiantsona saingy afaka niatrika fanadinana ihany izy ireo rehefa voamariny zany misy 2330 candidats dia 12 ny absent ao anatin'izy ireo vitsy raha oharina amin'isa taona tena ambany dia ambany zany tany ankizy tsy tonga zany ny tara tsy nisy fa ny manadino zany toy ny miseho isa taona misy manadino carte d'identité misy manadino convocation fa ataony fanamarinana amin'ny alalan'ny lista sy ny taratasy rehetra dia azo ampidilina ny ankizy ary afaka niatrika ny fanadinana fito taonany zany indrindra ho an'ny teto amin'ny faripadidi mpampianarana Antananarivo renivohitra 70 taona ny zokiny anomboka rahampitso avy hatrany ny fitsarana ny taratasy mpanadinana ka haritra 4 hatramin'ny 10 andro eo no hivaly zany ny fitsarana dia manomboka rahampitso amin'ny 4 à 10 jours eo ny fivoahany ny valim-panadinana samy nanana ny fomba niatrehan'ny fanadinana ny rehetra tao ireo nanamaivana ny fahasahirana ny ray aman-dreny tamin'ny alalan'ny fitaterana maimaim-poana ny mpiadina sy fanomezana sakafo azy ireo toy ny teny alasora ampitatafika ivato sy ny maro hafa raha natotanisa mitotaly 1,25 sy 1,5 ireo mpiadina nanala fanadinana CEPE tamin'ny ity taona 2024 ity manerana ny Madagasikara ka mpiadina misa 7 amin'ireo no manana tsy fahatomombanana ara-batana. Peziny politika kosa indray dia tsy azontsika oviraviray ny vahiny ny asiny kolotsaina malagasy potika tanteraka ny asiny mamy malagasy ary ininy mpitondra alevina ony anivony RMDM tamin'ity androany ity manoloana ny fahavoazana sy ny fomba nitokana ny mpitondra ny rovany Manjaka Miadana Nzavandre Mahefa sy Tahiriny Aina. Fa mety avetana tanteraka ny soatoavina mamalagasy ary manapirofo fa tsy miraharaha ny asin'izany fomba mamalagasy izany intsony ny fanavozana nataon'ny mpitondra ankehitriny ny tao anatin'ny rovany Manjaka Miadana hoy ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Soeketsika ny fametrahana an'ilay vazaha hametaveta ny kolotsaina malagasy ka tahaka natao tena mirova rova mazava tsara fa ao misy kianjany masoandro ao misy lapany masoandro dia amin'ny andro alina very olona dia hotokanana masoandro ny resaka dia maizom-bolana no atao sanatria ny vava aladiny lela misy fanosafina ve atao amin'ity firenena ty eto ho tonga mpanosavy ve idirana mpanosavy ve ty firenena ty tsisy olo anaikan'izany eto a amiantso ireo vatona sondrotry ny tany asy ireo mpandala ny fomban-drazana rehetra mba hijoro sy andray andraikitra ary andray fipetra moa ny rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara. Politika izay hatramo dia miantso ny tafika tsy anaiko baiko ny Andry Rajoelina intsony avy eo anivon'ny RMDM tsy tokony ho Andry Rajoelina intsony ihany koa araka izany no hisafony andia tafika amin'ny fetim-pirenena mila mamoaka didy mampitsaratra ny filoha ankehitriny amin'ny asany ihany koa ny HCC sy ny mpitsara malagasy sompony sy tamin'ny fanambarana nataon'ny RMDM ireo androanty manoloana ny fizakany filohampirenena zompirenena frantsay Nzavandre Mahefa sy Tahiriny Aina.
fa mitaham-bahoaka Kintsirano no nataony Andry Rajoelina nandritra izay fotoana nitondrany izay ho ny RMDM androany. Filoham-pirenena vazaha no nitondrantsika nandritra izay 5 taona izay hoy izy ireo fa tsy gasy. Mila mandray fepetra ny sendika ny mpitsara eto Madagasikara ary mila tonga saina ny tafika malagasy indrindra amin'izao akatoko ny fetim-pirenena izao ho ny fanazavana. Keto dia miangavy ny maramila ny tafika rehetra mba sakatoan'ny baiko io président république io ary sy anao fisafona en 26 juin eny Mahamasy izy satria olo sara-dalàgna vazaha io vazaha président vazaha ve na anaovanareo fisafoagny eny amin'ny filaharanareo ka tokony ny chef d'état major ny tokony anao fisafona egny fa sy ny président vazaha io. Eto koa dia mangataka ny syndicat ny magistrat andinika haingana ka amoaka didy fanamborana an'io président io satria nanao haute trahison ny firenena ary namitaka anareo nanao anareo fa satria izy nanao lehibe nareo. Aloza mitatao an'ny firenena ary mbola tsy fahita eran-tany izany filoha mizaka zo pirenena hafa mitondra firenena hafa izany hony avy amin'ny RMDM. Miantso ireo mpanao politika Isatsokajy ny Raina sy Kiandu ka iaraka andray fepetra manoloana izany araka izany ny RMDM. Miangaha faharoa koa zay ny ACC andray fanapahan-kevitra aingana dia aingana mba hampitsarana miaraka amin'ny vava aingana izany olo-pirenena frantsay izany amin'ny asany amin'ny mahafiloha-pirenena malagasy azy. Miantso azy ireo zay mba handray fanapahan-kevitra aingana mba tsy sanatria ahatonga ny firenetsika ho tonga amin'ny état chaotique généralisé ka sanatria mivava ladiny lela ho tonga amin'ny désobéissance civile. Manoloana an'izany dia miangavy sy miantso ampanajana ireo candidat rehetra tamin'ny 2018 izay RMDM eo vory aingana amin'ny zoma zao amin'ny folo mba anao taratasy fitoriana miaraka eny amin'ny ACC izy ireo idisqualifiena any Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Izahay dia miantso antsika mpanao politika rehetra tsy akanavaka na izy na izy ho tonga hiara hivory na conférence des partis politiques amin'ny larbi fa 20 juin zao amin'ny folora aty Belera ifandiniantsika miaraka amin'ny tokony atao amin'ny firenena ity satria tena latsaka andavaka tanteraka ny firenena fa solokiny sasany. Vaovany politika izay hatrany ary tsy ny lalàna malagasy ihany no hitsakotsahany Andry Rajoelina fa ny lalàna frantsay. Hoy avy eo anivo ny RMDM diaspora raha naneho ny heviny mahakasika ny fizakany ity filoham-pirenena ity ny zom-pirenena frantsay. Tsy azo ekena ny trangan-javatra toy ireny izay manohitoena tanteraka ny fiandrianam-pirenena. Nametraka taratasy fitorinena anivo ny antenimieram-pirenena sy antenimieran-dolona frantsay mahakasika indra raha iny ny RMDM diaspora ary mbola ametraka taratasy eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Madagasikara ihany koa. Onjalalaina Ranaivo Manana mbola ava tsara. Tranga mamoehitra sy mamenatra ireny fivoahany ampahany gazety mpanjakana frantsay manapirofo ny fizakany filoham-pirenena malagasy ny zom-pirenena frantsay ireny hoy ny filohan'ny RMDM Frantsa Fanirso Irnevo. Voahitsakitsaka tanteraka mahatantan-dalàna Madagasikara amin'ny fietsika ataon'ity fitondrana ity. Raha ny voafaritra amin'ny 2/7 ny lalàna amin'ny fenzo-pirenena malagasy dia very avy hatrany maha-malagasy an'ireo izay mangataka an-tsitrapo zo-pirenena hafa rehefa feno 12 taona izy. Ary izay mihitsy nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny taona 2014 izany hoe efa teo amin'ny 40 taona. Mpitondra ny samboka andraikitra na imposteur no mitondra antsika amin'izao ary tsy vitany manao imposture fa mametraka didy-jadona ao amin'ny firenentsika. Hitantsika ny zavatra mitranga fa tsy mahazo miteny ny mpanohitra ankehitriny ary hitantsika ihany koa fa notifirina sy noratraina ny malagasy izay nanotrony ny etsika izay ataon'ny mpanohitra tany amin'ny faritany rehetra tany Antsirabe dia satria olona tsy manana fitiavan-tanindrazana ary tsy mizaka intsony zo-pirenena malagasy no mitondra antsika. Mazava nefa ny taratasy izay mivoaka eraky ny tambazotra hitantsika eny fa naturalisation na fanomezana olona vahiny
ny zopirenena anankiray natao hoe naturalisation no nazahoany azany zopirenena frantsay zany ka raha ohatra 7 taona izy tamin'ny 2014 izay nangatahany izany fizakana zopirenena vahiny zany dia efa miatra amin'ny ny andiny faharoa amby 70 article 42 ny code de nationalité. Santionany amin'ny tsy fanarahan-dalàna atao an'ity fitondrana ity navoaka ny gazety-mpanjakana frantsay iny. Manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna marobe ireo dia nametraka taratasy teny anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doha olona frantsay ny RMDM diaspora. Sekeny lalàna frantsay raha teo raha ny mpizaka ny zopirenena frantsay mipetraka amina firenena iray hafa ary mitana anjara toerana amin'ny fitantanan raharaham-panjakana ao amin'ny firenena io. Tsy lalàna malagasy ihany izany no hitsakitsahany Andry Rajoelina fa ny lalàna frantsay koa ametraka taratasy eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Madagasikara ihany koa ny RMDM diaspora makasika indraraha iny. Iverenantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa ny vaovao mahakasika ny rovan'ny Manjakamiadana dia nivoaka tamin'ny fahanginany sy ny fombonambeny ampanjaka sy ny fianakaviambeny Andrina eto Imerina manoloana ny fanososena natao amin'ny rovan'Antananarivo. Mitaky tsy misy fepetra ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fanovana natao araka ny efa nametrahany ireo ampanjaka azy izy ireo ary mitaky ihany koa ny fandravana ny Colisée izay tsy mifanaraka velively amin'ny asina sy ny soatoavina malagasy ka mety itera-dozy eto amin'ny firenena. Ando miaradina, Mathieu Prince. Fanososehana ny asina sy ny soatoavina malagasy, ny fikitiana sy fanovana natao tao amin'ny rovan'Antananarivo, na izany anatiny na ivelany. Tsy azo ekena ry tsy mifanaraka amin'ny zavatra napetraka ireo ampanjaka izany, ka takina ny andravana tsy misy fepetra ny Colisée sy ny famerenana amin'ny laoniny ireo no kitihana rehetra tao. Tsy maintsy ravana ny Colisée romanina izay natao tao anatin'ny rova. Io rova io dia rovan'Antananarivo ny anarany fa tsy rovan'ny Madagasikara ary tsy azo ovana izany anarany izany. Ary amin'ny mahavakoka azy, amin'ny mahalapanandriana azy dia tsy maintsy averiny amin'ny endriny na nataon'ireo mpanjaka taloha azy tao na ny endriny ivelany zany na ny endriny anatiny satria hita fa betsaka ny zavatra tsy mifanaraka natao akamehana ary tsy manaja ny soatoavina malagasy, tsy manaja ny soatoavina merina, tsy manaja ny soatoavina andriana zay natao tao amin'ny rovan'Antananarivo io. Ary tena fady amin'ny soatoavina malagasy zany manao fitokanana na hoe fanokanan-javatra amin'ny andro alina zany. Ny mpamosavy no manao fanokanana amin'ny andro alina fa ny soatoavina malagasy dia tsy maintsy misandratr'andro amin'ny andro mazava ary tena fady hoe nanisy béton amin'ny lapana hazo. Noho izany zany zay natao béton tao tsy mifanaraka ary tsy maintsy ravana ary tsy maintsy averina amin'ny lapa hazo zay nataon'ny mpanjaka tahaka ny lapatrano vola izany, tahaka izany koa ny ao anatin'ny lapa Manjakamiadana. Ho tafady ary tera-doza ho an'ireo tompon'antoka voalohany sy ny mpanapa-kevitra tamin'izany ny fanososehana natao. Ny tsy fanajana ny asina amin'ny toerana anankiray dia miteraka ozina ho an'izay nanao izany. Ary izay efa nanafatra foana hatramin'izay hoe izay manao ny tsy mety, izay manota fady ao amin'ny rovan'Antananarivo io dia miongana avokoa. Vakoka ny lapany Manjakamiadana fa tsy mozea. Misy ny zavatra tokony ho tandremana sady nafatratra ao anatin'izany. Voalohany aloha zany tsy mozea io fa lapanandriana. Zany hoe sandana vola zany ny miditra ao dia tsy fomba malagasy zany. Hoe sandana vola miditra any anaty lapanandriana. Manaraka izany koa dia tsy azo ataon'ny olona tsy mifora, vazaha tsy mifora miditra amin'ny vavahady avaratra. Zany zao tsy fomba koa zany fa tsy tokony hiakatra anaty lapa koa zany vahiny kan tokony ho izy. Ao anatin'izany koa dia tsy azo ataon'ny vehivavy manao akanjona mpanjaka kanefa tsy mpanjaka. Zany dia fady ary hota fady zany eo anatrehan'ny soatoavina malagasy.
ny aiky ny fianakavimbeny andrindra tomerina sy ny fiombonambenina mpanjaka fa sadasada ny fitondrana ny firenena ankehitriny mitaky ny fandraisana andraikitry ny rehetra izany ho fanavota amin'ny pirenena. Tsy misy rarahiny mpitondra ny hainy malagasy intsony amin'izao fotoana izao. Porofon'izany ireny fitifirana ka naratrana olona nataony mpitandro ny filaminana tany Antsirabe ny farany herinandro teo nandritra ny Congrès-Pastra no tanterainy antokotiko Madagasikara. Toy izao indrindra ny faneho-kevitry ny avy eo anivon'ny RMDM makasika izay tato-baovao Ninjavandriamaefa sy Tahiriny Aina. Fihetsika tsy azo leferina ary abibina tanteraka no asehon'izao fitondrana izao ny malagasy amanoloana ireny zava-nitranga tany Antsirabe ny asabotsy lasa teo ireny ho ny RMDM. Noporofoina teto amin'ity firenena ity mihitsy ary noporofoiny koa tamin'ny fandehanana tany Antsirabe fa tsy misy firahirahiny ty fitondram-panjakana ty ny hainy malagasy mihitsy na ho faty daholo tsika mianakavy tsy miraharan'izany izy. Proof ireny tany Antsirabe ireny. Nokendrena manokana ny filohan'ny Repoblika teo aloha. Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny fitifirana bombe lacrymogène. Ary tsy vitan'izay fa nandratrana olona ny taly Antsirabe tamin'ny fotoana io ireto no zay koa moa tsy miteny tsisy proof reto ny zavatra nisy tamin'izany. Raha gasy marina ianareo ka gasy no mitondra antsika tsy hamono malagasy zany. Ny gasy mifampiaro, ny gasy mifamonjy, ny gasy mifandefitra. Fa matoa zao mitranga zao no proof fa tsy gasy no mitondra an'ity fireneny ity fa vazaha. Miantso ny vahoaka malagasy, mpiray tanindrazana amiko, mpiray tanindrazana amitsika mba tsy hanaiky ny fanjakany vazaha taky nataony Razambentsika teo aloha fa raha tsy tanteraka izany dia iomana antsika isa-pokotany, isa-kominy, isa-fivondronana manerana Madagasikara fa tsy ho ekena ny fanjakany vahiny eto amin'ny tany sy ny firenena. Manaprofo ihany koa ho ny RMDM fa fanjakana jadona no misy eto ka manapatra ny fahefany amin'ny vahoaka malagasy. Eo amin'izay lafa mavao izay hatrany dia anisany mbola mitana ny sainy olom-pirenena ny fanakasakana natao tamin'ny Antokotim nandritra ny Congrès-Pastra natao tany Antsirabe ny sabotsy lasa teo iny. Na itsy ny fandaharana miara-manonja androany nilaza fa mpandray baiko fotsiny ka tsy mikasaka intsony ny fitandrona ny filaminana sy ny fiarovana ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana sasansasany amin'izao. Raha tsy ahifana dia nafarana vondrona zandary manokana avy aty Antananarivo mihitsy ny fanakana nanietsika nataony Antokotim tany Antsirabe iny. Mitondra amintsika ny famitinana ny fandaharana ho any androany ary Onjalalaina Ranaivomanana sy Manora Andriamalala. Mampiseho indray ny mahampandray baiko fotsiny ny mpitandro ny filaminana ireny tranga niseho tany Antsirabe nandritra ny Congrès-Pastra ny Antokotiko Madagasikara ireny. Lasa piaro ny tombontsoany ireo mpitondra fanjakana ny mpitandro ny filaminana misy eto fa tsy miaro ny vahoaka sy ny fananany intsony. Vondrona manokana fanetsika rehefa misy trangan-javatra mahery vaika miseho ireny hita tany Antsirabe tamin'ny asabotsy ireny. Ny G6 izay nanaraka fampiofanana manokana eo amin'ny fitandrona amin'ny filaminana kanefa mifanohitra amin'ny sady tamin'ny fe azy ireo indray ny fihetsika nataony. Avy aty Antananarivo reo vondrona manokana zany zay misa roa zany tonga tany toerana zany de teo ny nahitantsika n'le izy zany SI sy ny G6 zany de mampametra-panontaniana ny amina hoe tsy maintsy ny ilaina ny ekipa spécial d'intervention NESIV zay avy aty amin'ny groupement Nanalamanga nalefa tany Antsirabe raha izay de izy no mibaiko mazava ho azy avy amin'ny CRGN zany. Tsy maintsy ny ilaina ihany koa ve ny G6 zay raisitsika zany de anisany hoe élément d'élite zany eto Madagasikara ary novolavolainy gendarmerie pirenena. Fantatry ny rehetra tsara hoe tsy mihetsika zany G6 zany raha tsy tompona andraikitra ambony be zay manana fibaikoana eo anivon'ny gendarmerie no manetsika an'izany. Ary amina tranga goavam-be zany ohatra hoe misy otage, ohatra hoe tena misy fisamborana manokana mihitsy amina zavatra goavam-be de mitsofoka ny G6. Amina toerana saripady de misy an'izany G6 zany. Amina escorte zay tena tsy maintsy hanaovana fanarahana goavam-be dia miditra zany G6 zany. Élément spécialisé.
mampikolay sy mampikaikaiky ny vahoaka amin'izao ny firongatry ny tsy fifandriam-pahalemana ka tokony amitranga toy izany anetsehana mpitandro ny filaminana maro. Ahiny teraka korotana mialohan'ny fifidianana ny fietsika ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanakatsikanana ireo antoko tsy mitovy firiana amin'ny fitondrana. Fifidianantsika misy zavatra mitranga ohatran'ireny izay fietsika mamodoza sy manala baraka atao amin'ny sasatsasany amin'ny mpitandro ny filaminana. Circonstance aggravante mihitsy nireny zavatra eny amin'izao fotoana izao satria zandary izay miaina manokana ao anatin'ny zany lalàna zany a ireny lalàna anankiroa nyteneninao reny a ny ohatrany atao hoe baiboly tokony iainany zandary a isan'andro ao anatin'ny fanatanterahana ny andraikitra sy ny asany a amin'ny mahazandary azy. Reny zavatra ataonareo reny a vao maika mampitombo tsy fitiava amin'ny vahoaka izay efa teno anatin'ny fahantrana sy lalina de lalina fa zay efa mibadonareo sy efa mibarabarainareo amin'izao fotoana izao a ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Tsy vao izao no anaovana antso-jay sy raha matahora toy ireny ny antokotiko Madagasikara rehefa misy hetsika taony. Ny mpitandro ny filaminana trano ampiasain'ny mpitondra hampanginana ireo masamy ijoro milaza ny sy mety amin'ny fitantanana ny firenena. Manampirofo indray ny tahotry ny mpitondra ny filohan'ny antokotiko Madagasikara Mark Ravalomanana ireny fanakatsakanana atao azy ireny. Ny vaovao mahakasika ny fifidianana kosa indray dia miandry ny datim-pifidianana raikitra izay tsy maintsy ho tanterahina amin'ity taona ity ny olom-pirenena fa na dia izany aza hatramin'izao aloha izany dia mbola maro amin'ny olona ihany koa tsy mbola nahavita ny soratra anarana ao anaty listim-pifidianana noho ny antony maro. Ando Miaratiana, Mathieu Prince. Tsy misy afa-tsy ny fividianana ihany ho vahaolana ho an'ny firenena malagasy. Ialana amin'izao krizy lalina eto amin'ny firenena izao ny olom-pirenena. Tsy maintsy atao amin'ity taona ity ihany koa ny fividianana araka ny efa voafaritry ny lalam-panorenana. Mila mazava amin'ny olom-pirenena nefa ny fomba fiasa ao anatin'izany ialana amin'ireo aiai samihafa fividianana madio sy mangarara no takiana. Ohatra hoe miovaova foana zany le daty le fividianana io mbola tsy fantatra hoe ahoana nahoana lazainy sasany hoe tsy mbola misy le fividianana le amin'ity tsika ty mbola fantatra ny daty fividianana amin'ity. Aloha isy ny fividianana satria ny fiainam-bahoaka zao fa hitanao hoe raha malala amin'izao ny fiainam-bahoaka dia aloha isy ny fividianana. Tsika zao mbola tsy voasoratra loatra eo. Fa ina ny antony? Ka le amin'le fokotany hitanao ny fokotany mbola namboarina teo dia tsy amin'izao fa hifindra izy amin'izao dia fa mety efa ho vita le birao fokotaninay. Rehefa misy ny fanatsolana dia mandeha zay, rehefa misokatra le birao fokotaninay dia mandeha zay. Zay ma tsy ho ndeha tapenaka. Ana maha olom-pirenena toko dia angamba ny zavatra dia tsotra ny nangatahako mba ho lavorary ary arajary ary mahitsy. Tsisy an'izany teritrerekena fa foko manontolo hoe ity ny tiako dia vonona hifidy azy. Raha ny amiko dia efa vonona na amin'ny za manokana dia vonona ny atsika fifidianana dia efa nahazo taratasy le lisa fifidianana mihitsy. Efa voamarina tsara mihitsy zay efa tsy menaka ny mba hifidy ananana safidiko. Hoe io zany voafidiko. Ka fifidianana moa dia tsy maintsy atao amin'ity taona ity raha ho anahy manokana dia zay. Ny zavatra mitsanga eto amintsika izao. Efa soratra anarana. Fa za mbola tsy nijery tany fokotany hoe tafidy tsoso mbola tsy tafiditra zay aloha tsy mbola nijery hatreto. Amin'ny maha olom-pirenena anao. Ay dia tsy maintsy miroso ao anaty fifidianana moa ny olom-pirenena fa verozo izy rehefa tsy miroso ao. Tsy manana zo. Metoy ny fisoratana anarana sy fanamarinana anarana ao anaty listim-pifidianana ho an'izay tsy mbola nahavidy izany. Antanatohatra iray tsy maintsy atao io amin'ny maha olom-pirenena ahafana mandray anjara amin'ny fifidianana. Ny vaovaon'ny toe-karena kosa indray ary 5,000 latsaka kely sisa ny ariary ny vidin'ny euro amin'izao fotoana izao. Manana andraikitra goavana mahatonga ioloza mitatao ara toe-karena amin'ny malagasy io ny mpitondra fanjakana amin'izao nambarany pahy toe-karena. Isiako ny lehibe ho an'ny andavanandrom-piaina ny fitotongana ny ariary io ho iatrantsy ny ao tanatin'ny fanadihadiny Asinandriamalala sy Andrakoto Malala. Be loatra ny entana avy any ivelany mitobaka eto Madagasikara ka mahatonga ny sandany ariary tsy mitsaha mitotongana ka mampahazo aina ny vola vahiny indrindra fa ny euro hoy ny pahy toe-karena. Amin'izao fotoana izao dia efa tafiakatra 7,400 ariary ny iray euro. Izy fiatraikany amin'ny sosialy sy ara toe-karena io tranga io. Fiakaran'ny
vidiny entana zay ahondra afaratsika avy any velany ka miditsika eto amin'ny tsena anatiny zay aloha zany ny tena vokany voalohany. Faharoa manarakarak'izay rehefa tena miakatra io ariary io a dia isy fotoantsika hanano sarotra ny amin'ny fanafarana entana satria rehefa mila vola be dia be zay vao afaka mividy zavatra kely dia hanano sarotra atsika noho izay fidinany valeur ny ariary zay. Ny antony moa zany amin'ny akapobeany dia afaka résumena ho anankitelo. Ny antony voalohany dia ny tsy fahampian'ny vola vahiny miditra eto amintsika. Ny antony faharoa ny tsy fahampian'ny fanondranana entana izay tokony ho betsaka kokoa noho ny fanafarana, le exportation zany. Rehefa tsy maharaka ny exportation antsika na midina ny koron'ny exportation antsika rehefa makany ivelany dia midina koa ny valeuran'ny volantsika. Ary amin'ny fahatelo zany dia misy ny mesure raisin'ny fanjakana sy ny marché. Le mesure raisin'ny fanjakana iny no atao hoe dévaluation. Iny zany ny banky foibe no misafidy ny ampidina anazy noho ny antony politika ara-bola izay manana tanjony manokana. Miantraka amin'ny vatana amin'ny toe-karena malagasy ka mahatonga ny vola gasy endanja tahaka izao ihany koa ny fampitehan'ireo siam-piariana vokatra fanondrana tahaka ny lavanilina. Dia manana andraikitra ny fanjakana ihany koa indrindrandrindra ny amin'ny fanaovana tosika an'ireo mpandrarà ny amin'ny fitadiavana lalam-barotra, fanamorana ny contrat sy ny sisa idedavana tsena afatsika miekole mivarotra ireo produit atsika. Ny tena isan'ny atoan'ny économie atsika moa zany dia reny produit de rentrée, ny vanille, ny café, cacao sy ny sisa. Zavatra hitantsika zao aloha hoe manana fahasahiranana ny mpandrarà eo amin'ny fivarotana ny vanille satria noho ny antony ara-panjakana sy ara-panjakana tiako tenena resaka licence zany omenandreo exportateur sy ny antony araka ny lalàna ny tsena vitsy ilay lasa mitady ny vanille atsika. Eo zany fanjakana malagasy no manana an'izay andraikitra zay hanome tosika andreo mpandrarà reo mba anamora an'izay tolotra sy tinady eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay. Araka izany dia mbola hiakatra hatrany ny vidim-piainana eto Madagasikara raha tsy misy ny fandraisana andraikitra farak'izay aingana ataony mpitondra fanjakana. Anisan'ny vahaolana amin'izany ny fampiroboroboana ny famokarana anatiny amin'ny alalan'ny tantsorika avy amin'ny fanjakana. Mahakasika fitakiana kosa indray dia manambana ny tokona manomboka rahampitso ny mpiasa eo anivon'ny antenimiran-dolona mbola tsy voaran'izy ireo ny prime tokony nositra an'izy ireo ny faran'ny taona lasa teo izay tafiditra indrindra ao anatin'ny sata manokana. Ankoatr'izay dia manambana ihany koa ny syndicat ny mpiasa manambara fa tsy mazava aloha izany ny resaka fitantanam-bola eo anivon'ity androm-panjakana ity. Nzava-Andriamahefa sy Tahirinaina. Ampy izay ny fandefirana sy ny fampanantenana apokaty atao aminay ho ny sendika ny mpiasa eo anivon'ny antenimiran-doholona. Enim-bola izahay no nampandriana drisa fa omenanay ny prime na ny solopehana koa tokony ho raisina isan'ny taona izay tokony efa nozaraina tamin'ny volana desambra taona 2024 kanefa mandrakitiny androany tsy tatiraka izany. Nampanantenaina zahay hoe ho azontsika io, ho azonareo ary io tsy tamin'ity législature aty fa fanfasitrahana hatramin'izay io. Fa tamin'ity législature aty zany mbola tsy nahazo zay hatramin'izao. Mba fa nisy ny fampiresahana nandefitra ny mpiasa satria hatramin'izao ampy kosa angamba zay ny fandeferana noho ny alahelon'ny mpiasa. Misy fomba fiteny zay ndramiko any atsimo any zaza tsy mitomany tsy mahazo nono tsy hoe mialatsiny tsy hoe zaza akory fa mba mifampiresaka ny tamin'ny ray aman-dreny fa noho ny fandirirana na tsy misy ny vola tsy miteny mazava misy na tsy misy efa tany amin'ny finance zay nanao rehetrarehetra dia hoe amboarina ny taux de régulation nareo ambotran'izay dia omeny io amin'ny mois de juin efa tapitra zao ny mois de juin efa tapitra zay mahatonga anazy 700 andro mahery ngamba zao efa enim-bolana mahery zany tombotsoa ambonin'ny firenena aloha dia androany zay somary mbola anao février satria mbola mety misy manao CPE misy ny fiaonana amin'ny gouvernemanta fa manomboka rapitso kosa zay tsy mandrahona iamafy ny tolona ataonay
satria ohatra ny fandirarana fotsiny izy. Akoatra izay, ao anatin'ny fotoam-pivoriana na ny session parlementaire ity androm-panjakana ity amin'izao fotoana izao, kanefa tao ambany zavatra tanteraka ny zosy ny momba ireto mpiasa ireto raha ny fanazavana hatrany. Anatin'ny fotoam-pivoriana fanaovan-dalàna voalohany zay zao, tsy misy na fitaterana, nefa zany nisy dôly, misy kara zay fa tsy mandeha. Ny indemnité de scolarisation mpianatra, ampanaovana dossier telo taona tsy misy. Carburant tsy misy. Betsaka zany ny flotte ty androm-panjakana ihany ty tsy manana flotte, nefa androm-panjakana faharoa eto amin'ny République de Madagascar zany teny Merandolo zany. Tsy manana flotte zahay, tsisy zavatra mandeha ato. Eny amin'ny Peflo zany, Braona eny, zara raha misy ohatrany ghetto mba tsy lazako indramiko zavatra. Tsisy na ny toeram-pivoahana, na ninona ohatran' zay nefa mba androm-panjakana faharoa. Tsisy zavatra mandeha ato na ny fourniture iasana ary tsy ampy. Mampametra-panontaniana ary tsy mazava ihany koa ny fomba fitantanam-bola eo anivon'ity androm-panjakana